Amin'ny maha-olombelona antsika dia indraindray antsika mifampijery dia mahita hoe miangatra ve Andriamanitra, fa maninona ny olona sasany ambinina, maninona izany salamanina fijerentsika hoe tsy mba jeren'Andriamanitra. Ao anatin'izay tontolo kevitra diso izay no anasako anao hijery ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 10. Asan'ny Apôstôly toko 10 vakitsika eo amin'ny 4:30 ka hatramin'ny 5:30. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Izany ny toky fa tsy mizaha tavan'olona, tsy Andriamanitra manavakavaka Andriamanitra, fa ozy izy hoe izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany.